Raha mipetraka eto andrenivohitra ianao dia tsy maintsy mifanena amin'itony mpivarotra ranom-boankazo eny an-dalana itony na indray mandeha aza. Izy ireto no antsoina hoe mpivarotra jus maika ho an'ireo olona izay te hanala hetaheta nefa tsy te handany fotoana be hiditra toeram-pisakafoana. Hita ety avokoa ny karazana jus rehetra. Katy, mangahazo, cola, dia atody, persila, citron, sakamalaho. Ny tena mandeha amin'ny jus, atody, dia cola, dia katy, persila, citron, sakamalaho fangaro. Tena ny lehilahy zany tena tia an'izay, dia ny vehivavy karazana voankazo. Mandeha aloha izy, mafana aloha izy normal tena mandeha normalement satria mafana. Dia eo akaikikaiky fety ohatra hoe Pâques, Pentecôte zao dia bazary de Noël rehefa Noël iny. Ny rano ampiasaina aloha zany dia rano ampompona Siramary iny ihany, fa kosa mampiasa sirop zay. Na rano ray glacé ity zao dia mampiasa sirop zay atao anatiny, fa ny anasana vera tsy mampiasa. Rano laninay aloha zany zao farivany andro 5 bidon amin'ilay 25 litres reny, dia ny siramamy indray eo amin'ny 5 kilao, 4 kilao ohatr'izay. Varotra foana izay na ririnina na favaratra na cyclone na reny mbola eto foana.